an'Andriamanitra. Alleluia. Manolotra ny arahaba ho antsika rehetra tompoko zao ny tompony ahitanao manokana, ny tompony hanokatra lalana amin'ny fiainanao. Dia mino isika fa Jesosy zay tobotsika amin'izao fiangonana RHEFI izao dia tena manao fahagagana, miasa amin'ny fiainantsika, manokatra lalana. Amen. Ndao tiaka mafan'ny Jesosy isika rehetra amin'ity androany ity. Halleluja. Naiza na ranao an'izao fotoam-bavaka izao eto amin'izao fiangonana RHEFI Androndrakely izao dia hipakany aminao anefa fitahian'Andriamanitra, pakany aminao anefa fahasoavan'i Jesosy, ka ho tsapanao hoe velona ny Andriamanitra miaraka amintsika, velona mihetsika, miasa amin'ny fomba magaga tsy takatry ny saina. Halleluja. Maro fahagagana nataon'i Jesosy tamin'ny fotoana natongavany tetỳ ambony tany, dia ianao koa mbola tsy miova Jesosy, efa tsy ety izy fa ny fahagagana terany kosa sy ny anarany dia mbola miasa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Amen. Ka mino ianao amin'izao fotoana androany izao anaranao n'ity fotoam-bavaka ity fa hiasa amin'ny fiainanao Andriamanitra. Miasa izy amin'ny alalan'ny fanahy masina, miasa amin'ny fiainantsika. Izay zavatra tsy hain'Andriamanitra atao amin'ny fiainan'ny olona dia impossible zany. Fa ny zavatra rehetra amin'ny fiainan'ny olona izay sarotra dia possible amin'Andriamanitra. Tanteran'Andriamanitra avokoa zavatra sarotra mety mahavaky sain'ny olona. Amen. Ka mitonanao amin'ity androany ity anana finoana lehibe fa ny Andriamanitra izay miaraka amintsika eto dia Andriamanitra miasa, Andriamanitra mihetsika izy. Amen. Ndao tsika hivavaka hisaotra ny tompony amin'ity fotoana androany ity dia mivavaha amin'ny finoana lehibe mihitsy soran'Andriamanitra hoe hetsika amin'ny fomba magaga amin'ny fiainanao indray ny tompo amin'ity androany ity. Ndao tsika tonga dia hivavaka avy hatrany eo natrehan'i Jesosy. Samy mivavaka mafy tsika fiangonana. Raha eo misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy izahay mbola vonona manompo anao indray ary nitao aminao amin'ity fotoana androany ity, makasitraka Andriamanitra ny amin'ny fiasanao. Ianao ilay izy hatrizay ary ho mandrakizay ny Andriamanitra lehibe petraka amin'ny seza fiandrianana. Ilay tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Izy dia mihetsika, izy dia miasa, izy no antony izao fotoana androany izao. Izy dia lehibe, mihoatra lavitra no zavatra rehetra. Tsy misy impossible zany amin'Andriamanitra. Amin'Andriamanitra dia possible ny zavatra rehetra. Amin'Andriamanitra dia afaka notanteraka ny zavatra rehetra. Ka dia misaotra anao izay ny amin'ity fotoana androany ity. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy dia aoka hisy hetsika lehibe any amin'ny fiainan'ny olona. Ny any amin'ny tokantrano izay manaraka dia ho tahian'Andriamanitra. Handray fahasoavana, handray fitahiana amin'ity androany ity, handray fahasoavana amin'ity androany ity, handray fitahiana amin'ity fotoana androany ity. Ka naiza misy anay dia atsapa izay fa lehibe ny Andriamanitra. Misaotra anao Andriamanitra ny amin'ny fotoana androany, misaotra anao Andriamanitra ny amin'izao fotoana androany izao. Ianao ilay mihetsika, ianao ilay miasa, ianao ilay manao fahagagana, ianao ilay mampandresy anay. Tahina ity fotoana androany ity, tahina hisy hery-pakany amin'ny olona rehetra, hisy hery-pakany amin'ny olona rehetra, hisy hery-pakany amin'ny olona rehetra. Miasa ianao Andriamanitra, miasa ianao Andriamanitra, miasa ianao. Iza moa ny asakana ny fiasanao, miasa mahery tokoa ianao Andriamanitra. Misy hery ny anaran'i Jesosy, misy hery ny anaran'i Jesosy. Ary ianao zavatra magaga, anao zavatra magaga, manao zavatra magaga amin'ny fiainanay. Ilay Andriamanitra nanolotra ny zanany teo ambony hazo fijaliana ho avitra ho an'ny fiainanay. Izany no hanandratanay fisaorana amin'ity androany ity, hanandratanay fisaorana ny amin'ity fotoana androany ity. Satria lehibe ny Andriamanitra. Tonononay fa misy hery ity fotoana androany ity ary hanokatra lalana amin'ny fiainanay ianao. Mankasitraka anao Andriamanitra fa tsara ianao. Misy hery vaovao amin'ny rany zanak'ondry, hery ampy anaty ho anao, dia saroby. Lasa hoe misy hery vaovao amin'ny rany zanak'ondry.
anaran'i Jesosy. Amen. Tongeto ianao atsapa heriny ianao androany. Tsika rehetra mpanaraka atsapa hery sika rehetra. Amen. Ndao itiaka ho an'izany manarana magaga izany. Asiorakoraka mafy. Halleluja. Minoy ianao fa hiasa aminao Andriamanitra amin'ity androany ity. Ho tapatapaka ny famatorana rehetra androany. Satria ny heriny anaran'i Jesosy, ny heriny ran'i Jesosy totra fanafana. Manapatapaka ny zioka ny famatorana rehetra. Amen. Amen. Andao tsika hitsangana hideran'i Jesosy amin'ny fotsika rehetra. Dia ataovy amin'ny fonao rehetra ny fiderana ny tompo. Samy manandratra ny tompo fa eto izy amin'ity fotoana androany ity. Dera ny tompo amin'ny fotsika rehetra isika tompoko. Alléluia. Alléluia. Faly ve ianao tonga eto androany. Faly ve ianao tonga eto androany. Raha faly ianao dia mity hahafatanana mafy be ho an'ilay mpanjaka ny mpanjaka. Alléluia. Alléluia. Te hanentana anao androany. Tena te hanentana anao androany hoe. Te hilaza aminao hoe ianao dia olona tena sambatra. Tsy haiko efa tsapanao teo amin'ny fiainanao ve izany hoe sambatra ianao. Ny olona sasany milaza fa sambatra izy satria manam-bola. Milaza fa sambatra izy satria manana an'izay rehetra ilainy. Fa ianao kosa dia manana an'ilay tsara mihoatra lavitra noho izany. Manana an'ilay tompony fahatsarana ianao fa tsy iza fa Jesosy ilay nitonontsika teo hoe misy hery ny anaran'i Jesosy. Sady izany ve? Ka androany te hanentana anao satria tsara Jesosy dia mety izy ianao hanome an'izay tsara indrindrany aminao androany raha hidera azy androany. Raha mitehaka ny hitanao fa tsara mezana voninahitra azy dia mite hafa androany. Raha mandihy ny hitanao fa tsara mezana voninahitra azy dia mandihy izy androany. Sady izany ve? Ndao ary tsika hiteha-tanana mafy ho an'i Jesosy asihorakoraka mafy be ho an'i Jesosy. Ndao tsika hidera ny tompo derao ny tompo hitotoreby tsika androany. Mitizava Jesosy. Tarantupo, 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 tarantupo. Me panteso, me panteso, me panteso, me panteso. Suantupo, 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 suantupo. Assura como Jesosy. Mitizava tupo. Parensati pare, parensati pare, parensati pare, pare anino, pare anino, parensati pare, pare. Ichiki no wakakino de mandiza wan Jesosy le tupun fatsarana. Fiderana tmisosane asagati lei pataka tula teroni tumpo teroni sonse teroni tumpo akala sonse sonse teroni tumpo teroni sonse teroni tumpo akala sonse sonse teroni tumpo teroni sonse teroni tumpo akala sonse sonse teroni tumpo teroni sonse teroni tumpo akala sonse sonse. Che mi paradiso, alza mi devi te, alla
Raha tena nataonao tamin'ny fonao rehetra le orakoraka teo dia araka le hira teo manasitrana zay rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao izy. Teny ihany koa androany hoe efa tsapanao ve efa tena tsara Jesosy. Ozy ny ten'Andriamanitra zay hoe tsara ozy izy Jehova. Sady izany ve te hanentana anao androany jereo kely eny eo akaikinao dia itsikio izy dia teneny izy hoe tsara ianao avy ireny dia ataovy mafimafy tsara ianao
Ary afaka marina raha baiboly mihitsy zany ka hozy ny ten'Andriamanitra rehefa nary ny olombelona izy hitany fa tsara izany izany hoe tsara ianao ka te hanentana anao androany tsika manana an'ilay tsara sady mpanao ny tsara nao tsika hidera azy androany hanome voninahitra azy tsika androany ary hanambara hoe tompo tsara ianao mandrakizay ny famindramponao ambarao ny atsara ny androany a dia ho asehony aminao ny famindrampoy ataovy ambony ny teko fanomezana an'ilay voninahitra ilay mpanjaka tompo tsara ianao mandraky izay ny famindramponao averanao vavanao eny tompo tsara ianao tompo tsara ianao mandraky izay ny famindramponao ny vahoaka sy ny firenena ny taranaka rehetra izay ny fanefidenana Alleluia Alleluia fidenana sarana fidenana fidenana Alleluia Alleluia fidenana sarana Dove renzi che mi deranno?
Fatsarana, 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 verenani tsarana, fatsarana, fatsarana, fatsarana. Afafay an'ilay mpanjaka indrindra ny tananao. Afafay an'ilay Andriamanitra tsara indrindra, tsy misy toa azy, tsy misy toa azy, tsy misy tahaka azy, tsy misy ambony noho izy. Afafay ho azy ny tananao. Zavatra tiako zaraina aminao androany dia tsarovo hoe Andriamanitra tsara. Tsy hoe rehefa manao soa amin'ny fiainanao Andriamanitra vao tsara, fa efa hatramin'izay izy dia efa nitoetra tamin'ny fahatsarany. Ndao mba rahantsika androany hoe Jesosy eo tsara ianao, fa ao anatiny ianao miteny hoe Jesosy eo tsara ianao dia hiseho aminao tokoa ny fahatsarany androany. Tenenao vavanao, averenao vavanao foana, ambarao fa tsara aminao Jesosy isan'andro. Averenao vavanao foana zany hoe Jesosy eo tsara amiko ianao, tsara amin'ny fiainako ianao, tsara amin'ny hoaviko ianao, tsara amiko ianao, lay mpanao tsara, lay nahary ahy. Alleluia, mendrika ny fiderana ianao. Averenao vavanao foana zany teny zany, fa miaino Andriamanitra ka mpamaly vavaka izy. Andriamanitra sady miaino anao izy no mamaly ny vavaka ka raha verimberinao amin'ny vavanao zany dia ho efainy aminao tokoa hoe tena tsara izy, hiasa amin'ny fiainanao izy. Alleluia, misaotra anao Jesosy fa tsara ianao. Fatsarayana, 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 ny famindram-ponao mandrakizay. Fatsarayana, 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 ny famindram-ponao mandrakizay. Ndao verentsika hoe fatsarayana. Fatsarayana, fatsarayana, ny famindramponao mandrakizay. Famindramponao mandrakizay. Fatsarayana, 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 ny famindramponao mandrakizay. Afafay ho an'ilay tsara indrindra ny tananao. Afafay ho an'ilay tsara indrindra ny tananao. Ambarao foana, tsara ny ianao Jesosy e, tsisy tohanao Jesosy eo, tsara ianao, tsisy mihoatra noho ny fahatsaranao. Raha misy ny tsara indrindra dia ianao mihoatra lavitra noho izany. Manome voninahitra anao ao androany. Alleluia, alleluia. Ndalazaintsika hoe miazakazaka manotrina ny hatsaranao. Miazakazaka manotrina Nasarana tumpo, miazakazaka manushunai, Nasarana, miazakazaka manushunai, Nasarana tumpo, miazakazaka manushunai, Nasarana tumpo, miazakazaka manushunai, Nasarana. Now let's sing it. Miazakazaka manushunai. Miazakazaka manushunai, Nasarana.
haiko hoe tao anatin'ilay hira teo inona zavatra tsapanao sao dia nataonao tam'vava fotsiny hoe miazakazaka manotrona anao fahatsarana tsarovy a tsy ianao no manantona ny fahatsaran'Andriamanitra fa ilay fahatsaranao mihitsy no manantona anao izany manambara fa ianao anie sarobidy amin'Andriamanitra tena tian'Andriamanitra ianao ka izay mahatonga manentana aminao hoe ianao tsara satria nary anao ilay mpanao ny tsara ka andao averentsika ihany androany hoe miazakazaka manotronay hatsarana tombo andao averentsika za miazakazaka manotronay hatsarana averenao vavanao ihany zany hoe miazakazaka manotronay hatsarana tombo miazakazaka manotronay hatsaranao miazakazaka manotronay miazakazaka manotronay hatsarana tombo miazakazaka manotronay hatsarana radopiainako indra vohiko anao anjaka manoto miazakazaka manotronay hatsarana tombo natoky anao teo amin'ny fiainako naseunao ay fa tsara loatranao isaky ny miainao Jesosy io irako ny hatsaranao natoky anao teo amin'ny fiainako natoky anao teo amin'ny fiainako izany mihitsy tompo naseunao ay fa tsara loatranao isaky ny miainao Jesosy io irako ny hatsaranao Jesosy io irako ny hatsaranao Jesosy io irako ny hatsaranao tomboka ianao mbola hifantoka Andriamanitra dia tena mahatoky tokoa izy ny amin'izay rehetra ny teneniny ary tena zavatra tsy hain'Andriamanitra dia ny mandainga fa Andriamanitra rehefa niteny taminao izy hoe hovonjeny ianao a dia vonjeny tokoa ianao fa androany fanontaniana mipetraka dia izao hoe ianao ve mba mahatoky amin'izao fanomponao an'Andriamanitra izao mahatoky ve ny fanoloran-tenanao sy ny fiainam-bavakao ndao amin'ity androany ity anao vavaka isika dia anao vavaka voady eo anatrehan'Andriamanitra hoe atoky hatramin'ny fahafatesanao amin'izao fanompona izao ka raha maty dia ho an'i Jesosy velona dia mbola ho an'i Jesosy hatrany satria Jesosy ilay tsy miova maliseny io ary mandrakizay dao tsika rehetra tompoko tena hivavaka eo mpitsanganana ansika ny vavaka dia tomboka ianao tena haritra mihitsy anao amin'ny vavaka na mitsangana aza dia vavaka ianao sandrato feo atsika manaova voady amin'Andriamanitra hoe tsy ala aminao Andriamanitra satria anao natoky tamin'ny fiainako Jesosy dia natoky hatramin'ny fahafatesana izy Halleluja sandrato feo atsika riavana samitsika riavana tena mivavaka lan'izao hoe Jesosy ô tsy fitahina ihany atokiko anao ary tsy hetahinao ady anompo anao fa hatramin'ny farany izao fiarahako aminao zao amen 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 masoa atsika riavana zany vavaka izany tena masoa atsika izany manaova fanekena manaova voady amin'Andriamanitra hoe tsy miala amin'Andriamanitra ianao tsy miala amin'ny Jesosy ianao halleluja 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 raha misy mafimafy noho izany feo atsika dia andao tsika hivavaka sika ny tokantrano antomboka hivavaka
Samy vavaka antsika ny tokantrano izay mpanaraka zao fotoam-bavaka izao. Mivavay anao dia manolora tena ho an Jesosy. Halleluja, halleluja, halleluja. Jesosy io manao voady izay fa dia hiaraka aminao. Na inona zavatra mitranga ho an Jesosy ny fiainana. Hanompo an Jesosy izahay. Atoky hatramin'ny fahafatesana. Hiazakazaka izahay, tsoreraka izahay. Halleluja, 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 halleluja. Samy vavaka ihany tsika tompoko. Vavay anao ranadaha, vavay anao rahavavy. Mivavahantsika rehetra. Riavanao samy vavaka. Ny voadinao androany dia valim-potia ho anao fiainana mandrakizay. Valim-potia ho anao fiainana mandrakizay. Halleluja. Manaova fanekena fa ianao dia hoany hiaraka amin'ny Jesosy. Aza izao fiainana izao ihany ny antenanao an'Andriamanitra. Hoy ny tenin'ny apôstôly mantra indrindra isika. Raha ny fiainana izao ihany ny antenanao an'Andriamanitra. Fa manantena an'Andriamanitra ny amin'ilay fiainana mandrakizay. Halleluja, halleluja, halleluja. Tomkany mbola hivavaka antsika ry havana. Rahavavy mivavay ianao, ranadaha mivavay ianao. Amen, amen. Raha manana feo mafy ianao dia tomboka anao hivavaka mafy. Tomboka anao hivavaka mafy. Valim-potia lehibe ho anao dia fiainana mandrakizay tompoko. Samy tena manamafy izy fa tsy ala amin'ny Jesosy. Halleluja, halleluja. Jesosy mandrakizay izao fiarahanay aminao izao. Oh, tompo. Raha ety ambony tany dia fahafatesana ny fetrany. Mandrakizay kosa trany an-tanitrany. Mandrakizay raha ny zava-misy eto ambony tany tsy alanay amin'Andriamanitra, tsy alanay amin'ny Jesosy. Halleluja, 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 halleluja. Le miantoka ny fiainanao ane io resanao io androany. Le miantoka ny mandrakizay anao. Eo ampelantanan'Andriamanitra ny fofonainao. Ka noho izany manao vavody amin'Andriamanitra ry havana. Manao vavody fa tsy ho fitahina azonao omaly sy androany io ny anomponao. Na hoe ny fitahina na hoe manamanam-bola ianao dia hijoro. Fa na inona dia hanompo an'Andriamanitra ianao. Hamafisy ihany ry havana. Hamafisy ihany ry havana. Halleluja. Halleluja. Oh Jesosy oh, mandrakizay ny fiarahanay aminao. Amen, amen. Toisy ihany vavaka. Etsika rehetra dia afaka manamafy ny fanoloran-tenantsika. Hamafisy fa ho an'Andriamanitra ianao. Amen, amen, amen. Ho an Jesosy ny fiainana. Falebiazanay, fatanoranay, no avinay rehetra dia ho an Jesosy. Zay tsy miala amin'Andriamanitra. Mandrakizay izao fiarahanay amin'ny tompo izao. Amen, 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 amen. Hijoro hatramin'ny farany. Tsisy mahosongosona anay amin'izao fivavahana izao. Tsisy mahosongosona anay amin'ny fiarahanay amin'Andriamanitra. Sampanay ny hatsaran'Andriamanitra miasa amin'ny fiainanay. Noho izany tsy miala izahay. Ho an Jesosy. Ho an Jesosy, ho an Jesosy, ho an Jesosy. Na inona fakapana alefany devoly. Toerinay izany amin'ny anaran'i Jesosy. Toerinay izany amin'ny anaran'i Jesosy. Zay tsy manaiky vilivily ny demoni. Zay tsy manaiky vilivily ny demoni. Toerinay izany amin'ny anaran'i Jesosy. Toerinay izany amin'ny anaran'i Jesosy. Tafika alefany demoni rehetra. Atonga anay very talana. Atonga anay hiala amin'Andriamanitra. Tsy mahakasika anay izany. Toerinay izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Toerinay izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Toerinay izany fanaraty izany. Devoly mambitapitaka anay. Toerinay izany. Toerinay izany. Anaran'i Jesosy. Anaran'i Jesosy.
nara jesosy toerinay zany e toerinay zany mety manitikitika ny saina hiala amin'Andriamanitra toerinay zany amin'ny anaran'i Jesosy mety manitikitika ny fonay atonga anay hisaraka amin'ny fitiavan'Andriamanitra toerinay zany toerinay zany toerinay zany amin'ny anaran'i Jesosy toerinay zany fanaratsy rehetra mety mitondra fahoriana amin'izao vaninandro farany zao tsy ampihemitra anay zany e amin'ny anaran'i Jesosy e amin'ny anaran'i Jesosy tsy mampihemitra anay zany tsy mampiala anay amin'ny Jesosy zany tsy mampihemitra anay zany tsy mampiala anay amin'ny Jesosy zany fanamasina hiaro anay fiangona fanamasina hiaro anay hiaraka aminay mandrakizay mandrakizay amen 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 oh alleluia 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 o Jesosy hoe raha andeha aho dia ho irako aty amina renim-pananatra raiso fanamasina amin'izao fotoana izao hiaro anao atonga anao tena hery atonga anao tena hery amen fanamasina miaraka aminay ianao miaraka aminay ianao miaraka aminay ianao ianao matody anay hatramin'ny farany dia mandrakizay ny fiainana mandrakizay ianao no mihazona anay fanamasina ianao no mihazona anay ianao no mihazona anay ianao no mihazona anay ianao no mihazona anay halleluia fanamasina voatahiry 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 ka na inona rivotra mitsoka alefa ny fanaratsy zay dia ho an'Andriamanitra mahery ny miaraka aminay mahery 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 ny miaraka aminay halleluia alleluia 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 mahery mahery zay ao amin'ny Jesosy mahery zay ao amin'ny Jesosy amen 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 oh mahery zay fa ao amin'ny Jesosy mahery zay fa ao amin'ny Jesosy halleluia alleluia 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 ndo rahantsika manao le hira hoe hatramin'ny farany anamafisantsika hatrany fa tsika dia tsy ala amin'ny Jesosy tikanao anakipiny masonao ihany ao anatin'izany hira izany amen amen mimira mfuni rehetra tsika rehetra tompoko tikanao hoe tena mamiko hoe tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy tsy atakaloko an'izany hatramin'ny farany dia tsikasena hatramin'ny farany afoko izay maminy foko ety dia omeko anao andao ay azy izao tontolo iza zaho tsy alaminao Jesosy hatramin'ny farany sao fialana aminao zao sisy mampiala anay amin'ny fanongonana oh Jesosy mandrakizay amen amen Jesosy iorina aminao
izay maminifu ety eo meno anao nandao ay azy izao tontolo iza sao tsy alaminao lafaly ao nalaelo ao telefonenao narary ao nani ao tsy nilozanao ity ao mivoady fanao anao atram farany samy manajadana ho any Jesosy Jesus. Hallelujah. Makatoerana antsika ary. Dia hatramin'ny farany izao fiarahantsika amin'ny tompo izao a. Dia ny fanomezantsika ho an'Andriamanitra koa hatramin'ny farany. Amen. Dia antsika hitondra fanatitra ho an'i Jesosy a. Dia ho antsika izay mbola hitondra ny fahafolo-karena dia hoentsika amin'ireto vata roa ety anoloana ireto a. Ahafahantsika tena manam-pirofo fa isika dia ho an'Andriamanitra. Tsy isika tena antsika ihany fa ny volantsika, fananantsika. Amen. Fananantsika rehetra dia ho an'Andriamanitra. Ka tsisy andrimbinana makany amin'ny hafa fa ho an'i Jesosy avokoa ny fiainantsika rehetra. Amen. Dia ny émission antsika moa dia afaka tohanantsika hatrany ahafahantsika mamonjy fanahin'ny olona maro. Dia ny fanatitra ny sitrapo kosa rehefa avy eo ho tatazana eny toerana ny fanatitra ny sitrapo izay fanaontsika isaky ny fotoam-bavaka. Hivavaka ao antsika aho mba ho tahin'Andriamanitra ianao izay manome amin'ity androany ity. Vavaka ary isika tompoko. Amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka ho an'ny olona rehetra izay manome fanatitra, fahafolo-karena, fanatitra ny sitrapo, fanohanana émission télé. Tononona aminy amin'ny anaran'i Jesosy fa marina ilay tenin'Andriamanitra hoe omeo dia mba omena ianareo. Dia ho tanteraka amin'ny fiainana izao fiangonana izao anie izany. Ka nytoy an'izany dia fatra tsara sady hitsana no afatratra eo ampofonay. Ka dia hananampiampy amin'ny zavatra rehetra anie izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Ny poketranay, ny fandraranay rehetra, ny asan-tananay sy ny ankonanay dia ho tahina amin'ny anaran'i Jesosy. Satria izay mpanome ho an'Andriamanitra. Dia tsy misy tonona malahelo izao fiangonana izao fa nakarena amin'ny zavatra rehetra. Sotra tompo makasitraka anao zahay. Halleluja. Amen. Mandrositsika mitondra fahafolo-karena ho tatazana ny fanatitra rehefa avy eo dia raha ny tompo hatrany isika tompoko.
zavaboary irahoanao tsy misalasala fa mitiavinao ka malala ny fitahinao amarao ny atsarany fa miavao no tsy mety lany dia hitao famindramony isika ahitao Mitady niveri Nikarakara Nenay mahery Ambarao Niatsaran Famiavao Nosy mety lan Dia hita Famindram-pony isika ahita Famindram-pony Ambarao Niatsaran Famiavao Nosy mety lan Dia hita Famindram-pony isika ahita Famindram-pony Fatsara izy Fatsara izy Fatsara izy Fatsara izy Fatsara izy Ambarao Niatsaran Famiavao Nosy mety lan Dia hita Famindram-pony isika ahita Ambarao niatsarany Ambarao niatsaran Famiavao Nosy mety lan Dia hita Famindram-pony isika ahita Famindram-pony Fatsara Fatsara izy Sara ne manice Fatsara izy Sara ne manice Fatsara izy Sara ne manice Fatsara Lala da sigene fatsara ne manta Fatsara izy Fatsara izy Fatsara izy Fatsara Lala da sigene fatsara Fatsara izy Fatsara izy Fatsara izy Fatsara izy Ny mpanompon'Andriamanitra miaraka amintsika eto dia rakotonjanahary Jean-Claude ho raisika izy hitondra ny afatry ny tompo raisika amin'ity hatrany ny mpanompon'Andriamanitra. Alléluia. Voalohany moa misaotra an'Andriamanitra lehibe noho ny famindrampony tamintsika sy ny fitiavany. Mbola notahiny isika rehetra ka manana tombontsoa lehibe afaka miaraka manompo an'Andriamanitra. Faharoa manarakaraka izay dia harapaina manokana ianareo rehetra izay manaraka ity fotoam-bavaka ity ao amin'ny alalan'ny tambajotra dia ny Facebook izany. Ary ianareo mba ho tainy tompo mba hifasoava amin'ny alalan'ny fanarahana fotoam-bavaka asay ataon'ny fiangonana RHEFI atao Androndrakely. Arapaina ihany koa tsika rehetra izay atao anatin'ny trano fivavahana. Tonga maro manotrina ity fotoam-bavaka ity. Hoy aho hoe ho tain'Andriamanitra isika rehetra. Momba antsika ny Andriamanitra androany ary asa mahery eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Koa misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'ny rehetra efa nizarain'ny tompo tamintsika tamin'ny alalan'ny fiterana ny fitsaoana teo misaotra ny tompo ihany koa ny amin'ny alalan'ny fanomezana sy ny fanatitra rehetra ary mankasitraka lehibe ny mpanompon'Andriamanitra moa izay nanana fitokisana nanendry anay mba hitondra ny afatry ny tenin'Andriamanitra eto amin'izao toeran'izao satria raha tsy noho izy dia tsy afaka nisokatra anay ny varavarana mba hijoro eto amin'ny toeranyity hanambara izany afatry ny tompo izany ka dia mankasitraka lehibe ny mpanompon'Andriamanitra ray aman-dreny
ary manonona ny fiadanan'Andriamanitra ny fitahiny sy ny fahasoavana ary misaotra an'ireto mpanompon'Andriamanitra reto nanaiky ihany koa anandratra an' Jesosy nitarika antsika ato anatin'izany fiderana izany tahina manokana izy ireo mba hitombo fahasoavana foana ivelatra amin'ny asa fanompony ahita fahombiazana sy vokatra lehibe amin'ny antsony ary hoentin'ny tompo alavitra amin'izao antso izao ka dia ho tahina manokana izy ireo amen ve ka dia alao izy ireo omentsika toerana ary izany misaotra an' Jesosy zany tsika dia andreny ny tenin'Andriamanitra ao arinan'ny afatra dia hivavaka ao antsika rehetra ny tenako ary mampanantena anao fa tsy alamaina izany ianao ary androany dia miteny aminareo fa anao zava-magaga tsy takatra ny sain'Andriamanitra ny tiako tenenina zany dia izao tsy avelan'Andriamanitra andalo azy fotsiny ty fotoana ity fa fotoana anankiray anamarika tantara-goavana eo amin'ny fiainan'izay manao mainina mafy alleloia zavatra mampahery be anahy dia izao amin'ny fotoana rehetra manompo an'Andriamanitra dia mahino fijoroavam-belona mahafinaritra foana tamin'ny alatsinainy izao tsika tetina nanao an'ilay vavaka mandrava sakana iny dia nisy olona vao tonga teo dia misy olona manakana anaty pastera tena enjany ny fotoana iny ozy nataony fa tena misy zavatra tsy takatry ny saina fa azony tamin'ny semaine ity dia ozy zany hoe tena faly Jesosy hoe ohatra zany mihitsy dia ilay olona ihany koa namany nahazo izy nahazo dia faly be izy hoe tena zavatra tsy napozina fa nomen'Andriamanitra tamin'ny fomagaga dia misy olona maro izay tonga teto tamin'ny alatsinainy dia nijoro vavolombelona tamiko ny amin'ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra teo amin'ny sy azony tamin'ny tompo dia tena mampidera ny tompo foana mampanaja n'Andriamanitra foana mahatonga antsika vao maika tena resy lahatra hoe misy rangazy ho Andriamanitra zao velona zany Andriamanitra zany halleloia dia hoy aminao hoe ianao koa sy izahako dia tsofina rano ahita voninahitra Andriamanitra ahita ny herin'Andriamanitra miasa ary ny tena lehibe dia izao andova fiainana ho andrakizay halleloia amen satria ity ny azadonoana ozy ho soratra masina raha izao fiainana izao fotsiny ihany no anantenan'ny olona an' Jesosy Kristy dia ahoana hoany mantra indrindra zany hoe raha misy olona mantra dia mbola mantra indrindra ilay olona raha ohatra ka ty fiainan'izao ty fotsiny anantenana an' Jesosy fa ny fanantenantsika dia izao raha tonga tety ambony tany Jesosy dia sady namonjy ny fanahy izy ny amonjy ny fiainantsika ihany koa manantena inao an'Andriamanitra fa any amin'ny fiainana mandrakizay ary manantena anao an'Andriamanitra fa ento koa tahin'Andriamanitra ety ambonin'ny tany ompantsika rehetra ny tompo hitantsika ihany koa andaontsika hivavaka vitrany ao amin'ny tenin'Andriamanitra izay ho ampitondrain'Andriamanitra ho antsika tsiraray avy na ho aza isolo vavan'i Jesosy eto na ho antsika rehetra ihany koa izay ataon'Andriamanitra andrety afatra ity dia raiso fa ho anao ny tenin'Andriamanitra fa tsy hoan'ny olona tsy naheno an'ilay izy eny na ianareo izay manaraka ity fotoam-bavaka ity ao amin'ny Facebook eo aza dia hoy hoe raiso tena ho tombontsoa lehibe ao anareo ny fanarahana ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka rehetrarehetra ataonay ao fa be dia be ny olona avy any ampitan-dranomasina any tena mijoro vavolombelona aminay nanaraka ilay fotoam-bavaka nahita ilay fotoam-bavaka ny raisinay tamin'ny finoana dia nitondra fiatraika ny teo amin'ny fiainany dia izay no anentananay zany fa andaontsika hivavaka avy hatrany tompoko ho an'ny tenin'Andriamanitra fanamasino misaotra anao fa enao no mampijoro eto ary misaotra anao ihany koa fa tonga amin'ny fotoana andrenisanay amin'ny feon'Andriamanitra indray amin'ny alalan'ny teniny misaotra Jesosy fa nataonao nisy ty fotoana ity ahafanay mbola mandreny ny teninao androany Jesosy dia mivavaka izay ho an'ny tenin'Andriamanitra rehetra izay fanomaninao napetraka tao am-poko ary nataonao hivoaka ny vavaka ankehitriny androany tompo dia mitenena amin'ny fiangonana ianao mitenena aminay tsiraray avy mitenena ny sitrapona favonina iaino izahay meo anay ny sofina may mandre sokafa ihany koa ny masom-panahinay fantatra ny sitraponao Andriamanitra ary ny fonay rehetra sy ny fanahinay dia vonona andre ny teninao ka mitenena Andriamanitra mitenena araka ny sitraponao aminay rehetra mitenena amin'ny fiangonana ianao vonona iaino anao ny mpanomponao raha kofy amin'ny ranao Jesosy ny teninao aoka tsy azony ny devoly engeleniny ny fifantohanay androany meo anay ny fifantohana lehibe mba handraisany fanambarana tsara avy amin'Andriamanitra amin'ny anara Jesosy Kristy tompo miteny aminay Andriamanitra androany andray teny velona avy aminay amin'Andriamanitra izay androany ka zay rehetra tonga eto dia hitenenan'Andriamanitra izy hitenenan'Andriamanitra izy
satria fomba n'Andriamanitra mampiasa ny teniny mba hahatonga fanasitranana ho an'ny olona. Ko amin'ny anaran'i Jesosy, sotra tompo, amen. Ny loha hevitra ianarantsika omeko ihany rehefa avy eo, fa andao tonga dia vakiantsika soratra masina. Misy tenin'Andriamanitra anankiroa izay voasoratra tamin'ity baibolitsika ity no andeha ho vakiantsika. Ny soratra masina voalohany ho vakiantsika dia arak'izay voasoratra ao amin'ny Mpanjaka faharoa toko 5 manomboka andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 440. Somary lavalava le tantara fa tsy maninona fa ho vakiantsika daholo akatsika fampianarana eto amin'izao toerana izao. Ary ny tenin'Andriamanitra ho vakiantsika faharoa dia arak'izay voasoratra ao amin'ny Jakoba toko voalohany andininy 2:20. Averiko tsara zany. Mpanjaka faharoa toko 5 ao amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 440 ary Jakoba toko voalohany eo amin'ny andininy 2:20. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy ary ny tenin'Andriamanitra izay efa natsidiko tamintsika teo zany. Fahitantsika izany dia ndao vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ary namana komandiny miaramila ny mpanjakany Siria dia olona lehibe teo anatrehan'ny tompony sady nanan-kaja satria izy namonjeny Jehovah ny Siria ary lehilahy mahery izy nefa kosa boka. Ary ny Sirianina nivoaka nanao an-tokony ka nitondra ny zazavavy kely anankiray babo avy tany amin'ny tanin'ny Israely ary nanompo ny vadiny namana io. Ary io tamin'ny tompovaviny engany ka mba ho any amin'ny mpaminany izay any Samaria ny tompoko dia asitrana azy amin'ny apokany. Aninona hony? Asitrana azy amin'ny apokany izy. Ary niditra namana ka nilaza tamin'ny tompony hoe izany ka izany lazain'ilay vehivavy izay avy tany amin'ny tanin'ny Israely. Dia hoy ny mpanjakany Siria, andeha ary mandeha fa mpitondra taratasy ho any amin'ny mpanjakany Israely aho dia lasa izy sady nitondra talenta volafotsy 10 sy volamena 900 sekely ary akanjo 10 ova teny an-tanany. Ary izy nitondra taratasy ho any amin'ny mpanjakany Israely nanao hoe ary raha tonga ty aminao ity taratasy ity dia ho fantatrao fa efa nampandeha any namana mpanompoko aho akaty aminao koa asitrano amin'ny apokany izy. Ary nefa nivakian'ny mpanjakany Israely ny taratasy dia nandritra ny fitafiana izy ka nanao hoe Andriamanitra vao ka hafaty na velona no aniran'ilay iny aty amiko mba hasitrana olona amin'ny apokany. Koa masina ianareo fantaro sy izaho fa mila ady amiko mihitsy izy. Ary rehefa reny Elisa lehilahin'Andriamanitra fa nandritra ny fitafiany ny mpanjakany Israely dia naniraka tany amin'ny mpanjaka izy ka nanao hoe nahoana nandritra ny fitafianao ianao? Aoka izy akaty amiko dia ho fantany fa misy mpaminany tokoa ao amin'ny Israely. Ary dia nandeha namana nitondra ny soavaliny sy ny kalesiny ka nijanona teo am-baravarany tranon'ny Elisa. Ary Elisa naniraka olona ka ny aminy laza hoe mandehana mandroy mipito ao Jordana dia ody aminao indray nofinao ka adio ianao. Fa tezitra namana ka nanao hoe indro nataoko fa hivoaka katy amiko mihitsy izy ka hitsangana ary antso ny anarany Jehovah Andriamanina sady anevahevany tanany amin'ny ambonin'ny aretina ka asitrana ny boka. Tsy tsara noho ny ranon'ny Israely rehetra va iabana sy fariparahon'ny Damaskosy tsy mahazo mandro amreo aho tsy mahazo mandro amreo fa aho ka adio. Dia niodina izy ka lasa ankatezerana. Dia nanatona ny mpanompony ka niteny taminy hoe rikako eo na dia zavatra lehibe aza no nasain'ny mpaminany nataonao moa tsy mba ho nataonao va izany koa maika va raha hoy izy aminao mandroy mipito dia adio ianao. Dia nidina izy ka nisitrika tao Jordana impito araka ny teny lehilahin'Andriamanitra ary nofiny dia tonga tahaka nofiny zazakely indray ka nadio izy. Alleluia. Jakoba toko 1:2-20.
Amin'ny anaran'i Jesosy no amakiko ny soratra masina. Fa aoko mpakatony teny ianareo, fa aza-piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny teny anareo. Fa raha misy mpiainy teny nefa tsy mpakatò, dia toy ny olona amin'izany tarehiny eo amin'ny fitaratra izy. Fa mijery ny tarehiny izy, dia lasa miaraka amin'izay dia adininy ny tarehany. Avy amin'ny alalan'ireo andalan-tsoratra masina, ilay tantara anankiray izay novakiantsika ary namafisitsika tamin'ny bokin'ny Jakoba toko 1, manomboka 220 teo akatsika ity ny lohahevitra ianarantsika akatsika fampianarana amin'ity tolakandro ity. Ny vokatra ateraky ny fakatoavana ny tenin'Andriamanitra. Averiko tsara. Ny vokatra anteraky ny fakatoavana ny tenin'Andriamanitra. Mazava be zany fa ifantoka tanteraka isika ao anatiny atao hoe miery ny tenin'Andriamanitra. Ry kristianina havana izay manaraka ankehitriny amin'ny alalan'ny Facebook, ianareo ankoa vahoaka an'Andriamanitra izay ato anatiny izao trano fivavahana izao, te ilaza marina amintsika rehetra tonga eto androany sy manaraka ankehitriny fa tena manana fomba fiasa maro tsy takatry ny saina io Andriamanitra ivavahantsika io. Averiko tsara. Manana fomba fiasa maro tsy takatry ny saina io Andriamanitra izay ivavahantsika io. Ary ny mampahery sy mahafinaritra dia izao. Andriamanitra dia nanamafy. Fa rehefa Andriamanitra ny miasa dia tsy misy fahefana, tsy misy manam-pahaizana, tsy misy sangan-davatra, tsy misy olona ary tsy misy naizana iza afaka manakana n'Andriamanitra izany. Fa rehefa amin'ny vanim-potoana tapa-kevitra Andriamanitra hiasa amin'ny fiainanao dia hoy aminao androany, tsy maintsy misy zavatra hitranga amin'ny fiainanao, tsy maintsy misy zavatra miseho amin'ny tantaram-piainanao. Ary androany dia mirary soantsika rehetra hiasa amin'ny fiainantsika ny Andriamanitra androany. Hanao asa lehibe amin'ny fiainantsika rehetra izay manao menina mafy ny Andriamanitra. Haleloia! Mbola averiko tsara. Tsy misy trangam-piainana, tsy misy fahefana, tsy misy manam-pahaizana afaka manakana ny fahefan'Andriamanitra. Fa rehefa Andriamanitra ny tapa-kevitra dia izao voalaza ny soratra masina hoe raha miasa hozy Andriamanitra, iza ny masakana an'izany. Izany hoe rehefa Andriamanitra ny iasa eo amin'ny fiainantsika, rehefa Andriamanitra ny tapa-kevitra fa hiasa amin'ny fiainantsika, dia tsy misy na iza na iza afaka manakana n'Andriamanitra. Eo anatrehan'izany indrindra ry havana dia izao. Hoy teny aloha, manana fomba fiasa maro ahafahana mamonjy sy hiasana eo amin'ny fiainan'ny olona Andriamanitra. Izao anefa no izy. Betsaka amin'ireny olona izay manatona an'Andriamanitra ireny amin'izao andro misy antsika izao, ny mangetaheta teo ampiasain'Andriamanitra tsy ratsy akorin'izany. Betsaka amin'ireny olona ireny koa amin'izao vaninandro misy antsika izao no mangetaheta tiany hiasa eo amin'ny fiainan'Andriamanitra. Ary tsy vitsy ihany koa ireo olona te ho tahian'Andriamanitra izy eo amin'ny fiainany sy ny ankonany sy ny zavatra izay ataony. Tsy misy maharatsy an'izany ry havana. Hoe ianao te ho ampiasain'Andriamanitra, ianao tianao i Andriamanitra hiasa amin'ny fiainanao, ianao te ho tahian'Andriamanitra. Mety ao anatina olana saribahana, mety ao anatina aretina tena manimpanay tena ny vatanao ianao, mety ao anatina ady mangotrakotraka ianao amin'izao fotoana izao. Tsy hitanao intsony hoe aiza izay ho sarangotina ary mangetaheta sy maniry ianao hoe raha ny tiako sy ny faniriako izao dia hiditra an-tsehatra ary hiasa eo amin'ny fiainako Andriamanitra. Izao nefa no izy ry havana. Ho amin'ireo olona izay mangetaheta tia hitan'Andriamanitra miasa sy mihetsika eo amin'ny fiainandreo dia tsy nitranga mety izy. Kanefa na dia mangetaheta ary ilay olona manana fandriana lalina hoe tia hitan'Andriamanitra miasa sy mihetsika eo amin'ny fiainany dia izao. Kanefa ireny olona ireny ny ankamaroany dia tsy vonona ary tsy tapa-kevitra ny tena akatoa an'Andriamanitra. Io ny olana ny tena nipetraka, misy faniriana lehibe ao anaty, misy etaeta lalina ao am-pon'ny olona, misy ihany koa tena hoe etaeta iasan'Andriamanitra ao amin'ny fiainana.
fa ny zavatra tsikaritra sy hita dia tsy misy tena hoe fahavononana, tsy misy fanapahan-kevitra lehibe ny ampon'ny olona akato ny tenin'Andriamanitra sy izay rehetrarehetra lazain'Andriamanitra. Tsarovy anefa andriavana didi. Ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia misy hery lehibe tsy takatry ny saina afaka hitondra famonjena sy vahaolana lehibe eo amin'ny fiainantsika. Averiko tsara. Ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia misy hery lehibe tsy takatry ny saina afaka hitondra fahasoavana sy vahaolana lehibe eo amin'ny fiainantsika. Ary manarakarak'izay ihany koa dia izao. Ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia misy ireo zavatra rehetrarehetra izay ilaintsika. Io tenin'Andriamanitra omeny antsika io zany dia ao anatin'io tenin'Andriamanitra io ao le zavatra ilainao. Ary androany dia teneniko aminao, ho azonao zany androany, voaray anao zany androany, ho tonga aminao zay manao menina mafy zany. Halleluja! Amenina fe! Izay no mahatonga antsika tsy tokony anao atsirambona, tsy tokony anao zava-maivana ny tenin'Andriamanitra. Raha mihaino tenin'Andriamanitra eto ianao, aza mandray tenin'Andriamanitra amin'ny fombafomba fotsiny. Raha mahazo tenin'Andriamanitra ianao, aza raisinao amin'ny alalan'ny fahazarana fotsiny. Fa androany dia izao, mila tena vonona, hanapa-kevitra isika, ary resy lahatra fakatoa izay lazain'Andriamanitra. Amen. Mbola vao ora fahafiry zao. Mila tena tapa-kevitra ianao iaho, ary mila vonona tanteraka mihitsy akato ny tenin'Andriamanitra. Satria averiko ilay teboka teo aloha hoe ao anatin'io tenin'Andriamanitra izay omeny antsika io dia ao ny zavatra rehetrarehetra izay ilainao. Amen na? Andoka jerevantsika ilay Jaonina toko voalohany, eo amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa. Filazantsara soratan'i Jaonina toko voalohany, eo amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa ary ny fahatelo. Jaonina toko voalohany, andininy voalohany sy ny faharoa ary ny fahatelo. Amin'ny anaran'i Jesosy no amakina ny tenin'Andriamanitra. Tamin'ny voalohany ozy ny teny. Ina hono tamin'ny voalohany? Mazava be fa sora-baventy ny fiatombohan'ilay teny. Mazava be fa Andriamanitra ilay izy. Ao ve? Tamin'ny voalohany ozy ny teny. Ary ny teny tao amin'Andriamanitra. Ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra. Azafady tompoko. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy nahariana ny zavatra rehetra. Ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra rehetra izao na dia iray azy. Eto soratra masina zany dia mampianatra antsika rehetra ry havana. Fa ny teny ozy dia Andriamanitra. Io teny henonao zany, io teny tonga ao aminao io zany dia manazava eto soratra masina, tsy Pasteur Claude no miteny izany. Fa ny teny ozy dia Andriamanitra. Io tenin'Andriamanitra henonao, io tenin'Andriamanitra omeny anao, io tenin'Andriamanitra tonga aminao zany dia tonga ao Andriamanitra. Halleluja! Ary rehefa tonga amintsika ny teny dia zao voalaza ny soratra masina, izy nahariana ny zavatra rehetra, izy nisiny ny fiainana. Ary raha tsy le tenin'Andriamanitra dia tsy nisy zavatra ary, tsy nisy zavatra tanteraka, na dia zavatra anankiray azy. Ao ve zany? Averiko tsara. Raha tsy noho ny herin'ny tenin'Andriamanitra dia tsy nisy zavatra ary, tsy nisy zavatra nitranga, ary tsy nisy zavatra niseta ty ambonin'ny tany, na dia zavatra anankiray ary. Fa ozy ny soratra masina, izy nisy mpiainana. Izy nahariana ny zavatra rehetra. Dia zao teneko aminao androany, amin'ny fotoana tonga aminao zany ny tenin'Andriamanitra dia ao aminao ilay fahariana rehetra, ao aminao ilay zavatra rehetra, ary manana izay ilainao ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja! Amen na fe! Somary hiditra lalindalinakely aho zany, mba hatakaranareo manomboka androany,
mba tonga anareo tsy hanao tsinitsinina intsony ary mba tonga tsika tsy hanao zava-maivana intsony ny tenin'Andriamanitra. Mbola averiko ilay teneniny ny filazantsara ny Jaona. Zao ny teneniny. Io tenin'Andriamanitra io ozy no nahariana ny zavatra rehetra. Ahoana hony? Nahariana ny zavatra rehetra ilay tenin'Andriamanitra. Namoronana ny zavatra rehetra ny tiany teneniny. Faharoa, io tenin'Andriamanitra io ankoa dia raha tsy izy, raha tsy le teny zany, dia tsy nisy nahariana zao zavatra rehetra na dia anankiray azy, dia tsy nisy zavatra no hariana tety ambonin'ny tany raha tsy noho ny hery le tenin'Andriamanitra. Indrindra ny tiako atongavana aminao, hoy aho andeha landalina isika. Rehefa nahazo tenin'Andriamanitra zany ianao, rehefa misy tenin'Andriamanitra tonga zany ao aminao, dia tsarovy fa miaraka ao le famoronana rehetra hoentin'le teny. Rehefa manana ny tenin'Andriamanitra, manana izay ilainao rehetra, manana ny zavatra rehetra, manana ny hery rehetra, ary amin'ny anaran'i Jesosy izay ilainao zany, dia omeny ny herin'ny tenin'Andriamanitra ao anao zany androany. Ho azonao zany no fahefa ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Halleluja! Amen na fe. Noho izany indrindra, ianao izay nahazo tenin'Andriamanitra, ianao izay manana ny tenin'Andriamanitra, ianao izay efa nomena ny tenin'Andriamanitra, dia hoy aminareo androany, aza miteny hoe za tsy manana ninina. Misy olona ny tanina inona ny vaovao dia zao ny tenenina. Zao vatiko boribory zao. Teneniko teneniko hoe boribory ny lohanao. Kristianina izy amin'io a? Pino izy amin'io a? Olona ivavahanao foana metranao tanana izy amin'io a? Ka nisy fotoana amin'izay dia hivavaka azy tenzany dia hivavaka ao andra boribory a? Olona nomena tenin'Andriamanitra ianao, olona manana tenin'Andriamanitra ianao, olona tena feno tenin'Andriamanitra ianao, fenao lazainao vatiko boribory. Tsy takatra ilay olona zany ny fananana tenin'Andriamanitra. Tsy takatra ilay olona ny fananana ny heriny zany hoe manana tenin'Andriamanitra izany. Izy nahariana ny zavatra rehetra, dia izy koa nisy mpiainana. Hainao zany izay fiainana rehetrarehetra, inona ilainao amin'ilay fiainana, inona tadiavinao amin'ilay fiainana, inona nirinao amin'ilay fiainana. Noho ilay herin'ny tenin'Andriamanitra dia misy eny aminao zany androany. No fahefan'ny tenin'Andriamanitra dia ho azonao zany androany. Ny fahombiazana, ny fanasitranana, ny fahalehibiazana, ny fisandratana, izay rehetrarehetra ilainao ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ho azonao zany androany. Halleluja! Noho izany indrindra, manomboka androany azy, dia aza zatra mihaino tenin'Andriamanitra mandeha ho azy fotsiny intsony. Za zany tena fomba fanaoko ity, manontany olona rehefa Alahady hariva na alatsinainy. Inona ke ny tenin'Andriamanitra tao? Dia zao ny tenenina, raso aloha fa tapoka be ry pastera. Tapoka be ahoana ho aho? Tapoka be ohatran'ny fivinin'ny tompo ilay izy dia ohatran'ny mbola tsy niomana tsara. Fa nga ho any ila omanana efa menanao nge ilay izy fa tsy mila omanana tsony. Efa niraisinao, efa nomenanao tamin'ny maraina na tamin'ny omaly. Antanina izy, inona ho ilay tenin'Andriamanitra azy? Oka aloha fa le pastera aloha ny tadidiko hoe pastera ranony. Za nga nanontany anao anarana pastera e. Iza zao nitety tamin'ny valo maraina? Tsy nga olona ny anontaniko. Ianareo ny anontaniko, inareo fa tety tamin'ny valo maraina. Tsy nga ny tanan'izay teko pastera dolo fa iza iza nitety tamintsika ireo tamin'ny valo maraina. Tsy nga ny antanany. Anondro olona androany, inona le loha hevitra androany maraina? Fiainana mandrakizay. Fa raha ohatra ka mbola tonga amin'ny herin'ny androany ka notanina ianao, inona ny lohatenin'Andriamanitra tao? Mbola voatazona ve le izy? Fa misy karazan'olona nge vatany fotsiny fa ny lohany tsy atsony. Ny sainy tsy mipetraka ao an'ilay teny fa ohatra ny teteny izy roviana ary ty izay farany dia roviana misy ilay mivoaka. Zany hoe tena andrasana zany dia inona? Mivoaka. Hany ka izy ny tafavoaka aloha. Ny voaka amin'ny faritra ny sainy. Ny voaka ny tenin'Andriamanitra ny sainy. Fa manomboka androany dia miteny aminao, rehefa manana ny tenin'Andriamanitra ianao dia zao voalaza ny soratra masina. Io tenin'Andriamanitra any aminao, io tenin'Andriamanitra ao anatinao, izy nisy mpiainana. Izy nisy mpiainana. Halleluja! Mba tenenina akaikina hoe ny tenin'Andriamanitra nisy mpiainana hoe. Ary izy nahariana ny zavatra rehetra hoe.
dia ataovy amenina mafy izany. Halleloja. Tsy maintsy nandeha tany amin'izay voalohany isika satria raha tsy fantatrao ilay fahefan'ny tenin'Andriamanitra, raha tsy fantatrao ny zava-pinoson'ny tenin'Andriamanitra tsy afaka hankatoan'ilay izy ianao. Sa tsy marina? Ny mahatonga ny olona tsy mankatao ny tenin'Andriamanitra rehefa tena nandalo lahako. Ny mahatonga ny olona tsy mety resy lahatra hetsika amin'ny tenin'Andriamanitra satria tsy fantany fahefan'ilay tenin'Andriamanitra. Tsy mifantany ny herin'ilay tenin'Andriamanitra, tsy mifantany zava-pinoson'ilay tenin'Andriamanitra. Dia ohatra ny te-hiteny izy izany fihavitinina, izany fihavita azy, izany fihamaolana, fa manomboka androany fantatrao izany fa ny tenin'Andriamanitra nisy mpiainana. Tenin'Andriamanitra naharina ny zavatra rehetra. Ny tenin'Andriamanitra misy hery fahefana. Noho izany ary hitarika anao amin'izay rehefa mazava aminao iny. Mazava ve zany voalohany iny? Mazava iny? Ny tenin'Andriamanitra no tenin'Andriamanitra ihany koa no naharina ny zavatra rehetra. Ary le voalohany, ny tenin'Andriamanitra dia misy hery fahefana tsy takatra ny saina. Halleloja. Rehefa manomboka tafiditra amin'ny voalohany io ianao dia sahanao izay ny hetsika toan'ilay izy. Zay ny mahatonga antsika androany tsy maintsy niditra tany alohan'ny fantatrao ve le teny. Fantatrao ve ny herin'ilay tenin'Andriamanitra no menanao? Fantatrao ve ny fahefan'ilay tenin'Andriamanitra azonao? Fantatrao ve ny zava-pitan'ilay tenin'Andriamanitra ao aminao? Rehefa fantatrao ny herin'ny tenin'Andriamanitra, rehefa fantatrao ny zava-pitan'ilay tenin'Andriamanitra, rehefa fantatrao ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra, sa hetsika ianao, sa hankatoa ianao, ary matoky ianao ho tafavoaka n'olona tenin'Andriamanitra. Ho tafavoaka n'olona tenin'Andriamanitra. Halleloja. Amen na fe. Ka hoy amintsika zany, rehefa fantatsika izay dia izao. Rehefa mandray tanin'Andriamanitra zany itsika, na hoe rehefa omen'Andriamanitra teny zany itsika, dia hoy amintsika zany, mila resy lahatra ary mila vonina tanteraka hankanto tsy ampisalasalana izay lazain'Andriamanitra. Satria Andriamanitra sy ny teniny dia iray ihany. Averiko tsara. Andriamanitra sy ny teniny dia iray ihany. Ka noho izany, raha tianao ahita ny herin'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao, raha tianao ahita vokatra lehibe ianao amin'izao fivavahana ataontsika izao, dia mila mankatoa an'Andriamanitra sy ny teniny foana. Amen na? Averiko tsara. Satria hoy aho tamin'ny teboka farany, Andriamanitra sy ny teniny dia iray ihany. Ka noho izany, raha tianao ahita ny herin'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao, raha tianao ahita vokatra lehibe amin'izao fivavahana ataontsika izao, dia mila mankatoa an'Andriamanitra sy ny teniny foana isika izay manao amen. Halleloja. Dia hoy aho zany, satria ampirisihana isika, taomina isika hankatoa ny tenin'Andriamanitra dia izao. Eny, fa na dia zavatra, na hoe teny tsy arak'izay ao an-tsainao azy, na teny tsy arak'izay heverinao azy, izay teny omen'Andriamanitra anao, dia aoko vonona foana ianao hankatoa tsy ampisalasalana izay teny omen'Andriamanitra. Averiko tsara. Hoy aho hoe mila mankatoa an'Andriamanitra foana isika. Eny hoy aho, na dia tsy arak'izay ao an-tsainao azy, na dia tsy arak'izay ny heverinao azy ilay teny omen'Andriamanitra anao, dia aoko vonona mandrakariva isika hankatoa tsy ampisalasalana izay omen'Andriamanitra. Faharoa dia izao, ny fankatoavana an'Andriamanitra sy ny teniny mantsy dia misy vokatra lehibe ao ambadika izany. Averiko tsara. Ny fankatoavana an'Andriamanitra sy ny teniny dia misy vokatra lehibe ho azonao ao ambadika izany. Izany hoe na iza kristianina, na iza zanak'Andriamanitra, vonona, tapa-kevitra fa hankatoa ny tenin'Andriamanitra, dia isy vokatra lehibe ho azonao androany. Isy vokatra lehibe omeny anao androany. Ary ianao izay tonga eto noho ilay herin'ilay tenin'Andriamanitra hankatoavinao dia izao, isy fiainana hitranga eo amin'ny fiainanao, misy zavatra hitranga eo amin'ny fiainanao, hitranga ny fanasitranana, hitranga ny vahaolana, hilamina amin'ny fiainana rehetra, ho tonga aminao izay ilainao, ho afaka ianao androany, ho tahina amin'ny fiainana izay manamenina mafy, ary ho tahina hatramin'ny ara-panahinao. Halleloja. Amen na fe. Sao ilay izy ry havana. Satria ho iaho hoe
le loha hevitra rahantsika androany dia vokatra ny vokatra teraka ho fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Hiditra zany zao ao anatin'ilay faharoa ngezabe hoe ny fankatoavana n'Andriamanitra sy ny teniny dia misy vokatra lehibe ho avontsika izany. Voalohany, inona ary mivokatra avontsika hoe mivokatra teraka ny fankatoavana ilay tenin'Andriamanitra. Ny vokatra hoentin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra dia izao: mitondra fanasitranana lehibe ho antsika ny fankatoavantsika an'io tenin'Andriamanitra io. Na inona aretina misy eo amin'ny tenanao, na inona aretina mety sitrapanafody eo amin'ny fiainanao, amin'ny vanim-potoana tapa-kevitra akato izay teny omen'Andriamanitra ianao, dia zao nabarako aminao androany, ho raisinao ny fanasitranana. Ho tonga aminao ny fanasitranana androany hoa. Halleluja! Misy fanasitranana lehibe tsy takatry ny saina zany. Ho raisin'ny olona ao ambadiky ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Tsy efa itsika ve le Salamo 7:120. Iza ny mahay an'izany kristianina mpamaky baiboly? Salamo 7:120. Mamaky baiboly. Nandefa ny tenin'Andriamanitra mpanidina hony mba hasitrana azy. Inary zany. Rehefa manaraka tsika zany zao rehefa tonga fotoam-bavaka dia aloha tsy asiana toriteny aloha, fa aloha tsy fanasiana fanadinana tenin'Andriamanitra indray ranga. Any za zao fa za mihitsy nataoko amin'ny fiangonana manomboka amin'ny volana septambra. Misy vanim-potoana anatin'ny fotoana tonga atao tsika indray tenin'Andriamanitra dia le any aminao mihitsy ny anontaniana. Inona ny tenin'Andriamanitra vakianao tamin'ity herinandro ity? Inona ny tenin'Andriamanitra azonao? Dia eo amin'izay ny anontaniana. Ka raha vao tsy mamarina dia atao mitsangana ety aloha mitoriteny. Itsaka nisy atsaky teny zany hoe iza ny tokony hiteny, fa tonga dia asesy mihitsy. Dia vao niteny ena za sa rehefa nanao vakansy zahay, dia zao niteny hoe baibolinao koa nga nanao vakansy. Satria raha tsy manana tenin'Andriamanitra isika, inona ary zany ny ahafahantsika hisy-piainany? Rehefa tsisy tenin'Andriamanitra anao dia tsisy fiainana zany ao aminao. Rehefa tsisy tenin'Andriamanitra zany aminao dia inona no arianao anatinao ao? Fa raha manana tenin'Andriamanitra misy fiainana mitranga foana eo, misy zavatra lehibe foana ao, sa tsy marina zany? Dia ozy ny teo aloha hoe ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny vanim-potoana makato isika, amin'ny vanim-potoana resy lahatra hetsika amin'ilay tenin'Andriamanitra isika, dia isy fanasitranana teraka ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Halleluja! Araka ireo mpanao salama eo dia nandefa ny tenin'Andriamanitra, ny antony andefasan'Andriamanitra an'ilay teny, ny antony anomezan'Andriamanitra an'ilay teny eny aminao dia hitondra fanasitranana. Averiko tsara. Ny antony andefasan'Andriamanitra an'ilay teny eny amintsika, ny antony anomezan'Andriamanitra an'ilay teny no atsika zany dia hitondra fanasitranana. Raha tsorina zany dia hoe manana mission lehibe, hitondra fanasitranana ho an'ny olony ny tenin'Andriamanitra. Ny mission ny tenin'Andriamanitra ao aminao zany dia hitondra fanasitranana ho anao. Ka hoy aho hoe ho anareo izay manaraka ny toriteny amin'ny alalan'ny Facebook, ianareo izay atao anatin'ny tenin'Andriamanitra ka marary, zao teneniko aminao androany amin'ny anaran'i Jesosy, noho ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra, noho ny herin'ny tenin'Andriamanitra, ho sitrana izay marary rehetra androany, ho sitrana izay marary rehetra androany hoa, ho lefina ny loharanona aretina rehetra, ka naretina ny taizanao efa mataonany ary, mety isan'andro ianao mihinam-panafody foana, isan'andro ianao lasa mandeha pilina foana, androany amin'ny teny aminao, fa noho ny herin'ny tenin'Andriamanitra ho lefina ny aretina androany, ho sitrana ny aretina androany. Tsy andairana ny aretina itsony ianao rangahy, fa ho sitrana amin'ny andaran'i Jesosy. Efa imbe dia be na hitako olona tena mila mihinana fanafody isan'andro. Fa raha vao tsy mihinana an'ilay fanafody izy dia mandeha mafy be ny fony, manao palpitation. Tena mijaly tanteraka mihitsy izy amin'izany. Ka raha sanatria adino dia tsy haiko koa na ny sainy efa miraikitra an'ilay izy. Andriamanitra ty loza kozy. Dia efa ahoana? Adinoko ange ny fanafodiko e. Dia niaraka tamin'izay tokoa zahay ary manonko godo satria niraikitra tany ny lohany. Dia zao ny teneniko taminy, mandra-pahoviana zany ianao sy fanafody io ny fampiraikitra. Ary mandra-pahoviana ianareo ny fanaraka. Dia mandra-pahoviana ianareo ny famatitra eto amin'ity tany ity.
dia zo mihitsy nyteneniny ity fanafody io ny paster efa hoaniko mandramaty ahoana dia hiaraka mandramaty fenao sy mifanafody ho ohatrany tsy mety amiko ahy zany satria Andriamanitra na ranao tety ambonin'ny tany raha noharina ianao dia zao nyteneniko aminao noharina iaina amina fiadanana noharina anana fiainana mahafinaritra eo anatren'Andriamanitra noho izany tsy manaiky satria tsy voasoratra ato amin'ny baiboly zany hoe misy olona mandeha pile eto ambonin'ny tany mandra-pahafatana fa raha voasoratra tao zany nakatoaviko dia zao nyteneniko taminy vonina hiala ny fifantohana ny mivenroa ianao vonina venao ary tena manaiky resy lahatra ianao mino ianao hoe any maty ary natsony Jesosy hitsangana dia nitsangana ny maty ary efa eny an-dalana ny fanena amin'ny Jesosy anatina trano vorona nentiniditra ao trano tonga dia natolony andreniny velona le zaza dia ianao mbola velona io dia raha mino anao azany fa iny Jesosy manasitra anao ka hoe hiteny ianao fa tsy mihina-panafody mandra-pahafatiko dia ho sitrany ianao dia zao nyteneniko taminy vonina venao aloha anaraka sy ino zay tenen'ny tompo tsy izaho any tena netana anao zany fa ny tompo mamangy anahy vonina venao resy lahatra venao ka toy izay lazain'Andriamanitra paster fotoam-bavaka tsara aloha zany eo anelanelany misy aty zao anaiky anama nysaiko oatra mbola any amin'ilay izy any ary raha hinana an'ilay izy oatra marina ihany koa ny teninao anelanelany aty ozy dia zao nyteneniko taminazy raha mbola tsy zaka ny finoanao dia hoany ilay izy amin'ny fotoana resy lahatra ianao hoe tena manaiky amin'izay dia manatona na fa hivavaka isika eny ary topoko izy nivavaka izy tonga amin'ny fotoana amin'izay niona taminay izy pastera ohatry nandinika marina zany tsy maintsy miala volany ity foana dia ity zany ozy makao akiboko daholo ity dia ity ve zany nikalmeany foko satria ny baiboly dia miteny Andriamanitra mpanasitrana ny fo Andriamanitra re no mahay manasitrana ny fo ka raha namboarin'Andriamanitra ny foko ozy tokony ho sitrana io zany eno zany marina misy zany ndray nanao hoe zany mihitsy dia mivavaka ao anazy zay mivavaka ao anazy Jesosy io aza vela mihetsiketsika be tsony ny fony aza vela mandeha mafy be tsony ny fony ataovy tena milamina ny fony ataovy tena sitrana ny fony tena marino ny teninao Andriamanitra fa Andriamanitra mpanasitrana ny fo ianao ataovy tsapany ty olona ity zany no didina amin'izay hoe karazana fanarehetra mitondra aretina atao amin'ny fony inona fa gogogo ny tomampy amin'izay izy lasay satria zany ampaoriana ny fony ndana ho mandeha ihany fa tsisy ampaoriana reo tsony ny fony eto andeha ve zany zay aloranga zay ampijaly anazy farapara lozy nataony ray zany natao le fanaratsy amin'io fa tsy le vehivavy no migogogo tomany fa le devoly mihitsy zany mety eto hoe ampaorino ny fon'le olona ho ampijaliano ny fon'le olona ho atao na misy zavatra mahafinaritra tena mahafaly dia efa mihetsiketsika be ny fony misy zavatra mampalahelo mihetsiketsika be ny fony misy vanim-potoana ohatra efa mingitra fotsiny zany vao misy zavatra mahafinaritra aiza koa ny zavatra mahafaly ianao vao ingitra ianao tokony andia ary ianao mampalahelo amatona ny maro fatorany fanaratsy azany fa isorana n'Andriamanitra mandraky ty androany ty velomatra ny herin'le fanafody ary olona sitrana tanteraka izany olona zany satria Andriamanitra dia mpanasitrana halleloja ny herin'ny tenin'Andriamanitra dia mitondra fanasitranana amen nalefa n'Andriamanitra ny teniny mba hitondra vokatra fanasitranana ho an'ny olona ka hoy azany zay maraha rehetra androany dia sitrana halleloja ohatra nge jerevitsika nge le mpanjaka faharotoko fadimy manomboka ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faefatra amby folo vakitsika teo iny io nge dia tena ohatra azo sapaitanana izay akatsika fampahirezana amin'ny alalan'ity tenin'Andriamanitra fa loha hevitra androany ity hoe tena rehefa makatomy tenin'Andriamanitra ianao dia misy vokatra hoentiny tokoa fanasitranany sa tsy marina zay mitondra fanasitranana lehibe ny tenin'Andriamanitra rehefa katoavina inamana zao dia voalaza ny soratra masina fa boka ary entina bokana ngeka ary entina mampijaly ary entina tena mamatotra olona ary matetika tsy sitrany reny mijaly nge ny olona boky ary azo lasaina fa ary entina sady mamenatra olona zany ity lehilahy ty nefa tao anatin'ny fotoanana aritra dia inoko fa tsy hoe mipetrapetra-potsiny amin'izao satria mba olona manany maizy azy any olona lehibe teo amin'ny tompony any mba olona manany maizy azy amin'ny toeram-piasany fa saingy napalahelo dia boka izy mety efa nitady dokotera mety efa nampiasa fanafody mety efa nitady fanasitranana fa saingy indrisy fa niteo ihany ny teo ndray andro dia nisy tovovavy kely anankiray Israely ay mibaba nipetraka tao amin'zareo nanompo ny vadiny namana io tovovavy kely io rehefa niteny tamin'ny vadiny namana ilay tovovavy any am-paminany any amin'ny Israely
misy mpanasitrana ny aretin'ny tompoko any noho izany engane izy ka akany dia ho sitrana ny abokany ho sitrana ozy ilay vehivavy dia nakataratasy tao amin'ny mpanjakany Siria ilay vehivavy ilay lehilahy azafady atao hoe Namana dia nanomboka netiny tany amin'ny mpanjakany Israely zany fa zao aloha zavatra nitranga rehefa tonga tao amin'ny mpanjakany Israely ange ilay taratasy ka mivakiny dia tezitra izy nandritra ny fitafiana izy Andriamanitra avy no asitrana olona amin'ny abokana ozy tsy mahay manasitrana olona ako izy ame mitabataba mety tena niakatra mihitsy izy tao amin'ny efitranony tao fa Elisa tao anatin'ny laina rehefa mitabataba sy mandritra ny fitafiana ny mpanjaka miteny zaga mahay manasitrana ny olona amin'ny abokana dia zao ny tenin'ny Elisa andana tsoa zany olona boka izany tsy hanao consultation tsisy resaka consultation teo fa zao ny tenin'ny Namana zao ny tenin'ny Elisa ataovy makaty zany olona boka izany tao mbaravarany tao tsy mifakaitatava akory zareo fa ny rahan'ny Elisa ny zatoviny teneno amin'izany lehilahy zany mandehana mandroa impito amin'ny on'ny Jordana dia adio ianao ka ody aminao indray nofinao tahaka ny nofin-jazakely rehefa ren'ny Namana nge zany ka nanana ny saina izy nanana ny lohany izy ary zay le teneko teny aloha na dia teny tsy mifanaraka amin'ny ao anatin'ny sainao azy na dia teny tsy mifanaraka amin'izay ny heverinao azy rehefa voninakatoa ianao dia misy hery tsy takatry ny saina hietsika eny amin'ny fiainanao ka hitondra akony lehibe ny herin'ny tenin'Andriamanitra amen na ny heveriko fa akaty zany lehilahy zany ny heveriko fa nevaevany tany any ambonin'ny abokany ny heveriko hitatsika ny mahatonga atsika tsy tena matsapa zavatra lehibe amin'ny famponan'Andriamanitra zany mahatonga atsika ohatrany hoe tsy tena matsapa zavatra lehibe amin'ny alalan'ny hery le tenin'Andriamanitra azontsika izany dia izao satria tsika manao tahaka ny Namana ny heveriko zao efa misy ny heveriko be dia be ao anatin'ny saitsika ao ny heveriko fa izao ny heveriko fa zao ny heveriko fa ohatra zao ary io aloha avoaka ihany le ny heveriko any aloha aloha hijanona ny hevelan'ny trano any le ny heveriko fandao aloha io resy lahatra anaiky andray izay lazain'Andriamanitra mandehana ozy Elisa mandroa impito amin'ny Jordana dia adio ianao tsotra be ny zany avelao any izay ny heverinao aloha fa katoavy izay lazain'Andriamanitra amen na nanomboka teo amin'izay izy lasa katezerana ny heveriko fa nevaevany tanana ny heveriko fa hiantso ny anaran'i Jehovah Andriamanitra dia amin'izay sitrana ny abokako izy efa boka indray mbola manana ny saina aza mba olona fafa moa zany raha tsy ndana mody any le boka lao tsy toizako fa ozy ny tompony ozy le mpanompony taminy orikako eo na dia zavatra lehibe noho izany azy no nasain'le mpaminany nataonao ka hatonga anao sitrana tsy nataonao ve zany koa raha maika aveo izy aminao ndana mandroa impito amin'ny Jordana dia adivanao raha zany teo amin'ny toeranao izy raha zany boka na ataoko zany resy lahatra tapikingarainy mbola mahita an'izay nga any amin'ny Damaskosy nge misy ony maromaro andry abara faripara ryabara faripara ony Damaskosy nga tsy makany koa rehefa zay ny an'Andriamanitra dia akatoavy tsy ampisalasalana fa za be saina alatsiny dia lasa izy nanomboka niditra tao amin'ny Jordana nidroboka impito tao izy nandeha ny voalohany faharoa fahatelo fahadimy fahaenina tamin'ny fampitony zay nijoboha tao amin'ny Jordana dia isorana n'Andriamanitra lehibe sitrana izy nadiondray izy niverina amin'ny laoniny tahaka nofin-jazakely indray ny nofiny afaka tanteraka ny aretiny halleloia amen ave vokatra mifakatoavana n'le teny dia nisy fanasitranana mahagaga azon'ilay lehilahy atao hoe Namana faharoa ny vokatsoa na hoe vokatra teraka mifakatoavana ny tenin'Andriamanitra ihany koa faharoa akoatra le mitondra fanasitranana dia izao misy mitondra vahaolana tsy takatry ny saina io fakatoavantsika ny tenin'Andriamanitra eo misy vahaolana mahagaga tsy takatry ny saina ao ambadika mifakatoavana ny tenin'Andriamanitra koa na iza isika miaina anatina olana lehibe amin'izao fotoana na iza isika miatrika olana lehibe amin'izao fotoana mety tsy vavahan'olona la izy mety tsy vavanao tamin'ny hery fahaizanao sy ny fahalalana tsony la izy hoeto ao amin'Andriamanitra izany
fa efa nieriny tenin'Andriamanitra amany olanao zay manao mainina mafy androany. Oy hoe ivady olanao androany e! Ivady olanao androany e! Amen. Halleluja. Avy amin'Andriamanitra dia misy vahaolana maro omeny ho an'ny olona izay manompo azy. Fa isika dia mila resy lahatra farak'ilay teniko tany aloha hoe manana fomba fiasa maro Andriamanitra ahafahany miasa sy mihetsika eo amin'ny fiainantsika. Anisan'izany dia ny fampiasan'Andriamanitra ny teniny. Ny fanetsehan'Andriamanitra ny teniny dia afaka mitondra vahaolana lehibe ho antsika ihany koa. Andao jerevana ny lika toko 5 azy. Soraty fotsiny fa tsy jereny. Lika toko 5 manomboka ny 1 ka hatramin'ny 9. Ao amin'ity tantara anankiray ity indray dia nahitantsika lehilahy anankiray izay nisedra olana tao amin'ny asany. Satria voalaza ny soratra masina hoe Petera dia mpanarato no asany. Inona hoe ny asan'i Petera? Mpanarato no asany. Ary efa ela izy no niaina tamin'izany asa fanaratona izany. Fa saingy ny trangana izy dia izao. Tamin'ity indray andro ity Petera dia voalaza hoe tsy nahazo na inona. Nanomboka tamin'ny alina mandra-paraina ny andro dia tsy nety nahazo trondro Petera. Fa isaorana n'Andriamanitra io ny andro voalohany nionan'i Jesosy tamin'ny Petera. Io ankoa ny andro mifankahitan'i Petera tamin'i Jesosy voalohany. Dia tonga dia alefaka maikamaika ilay afatra. Rehefa avy nampianatra ny tenin'Andriamanitra Jesosy dia nitodika tany amin'ny Petera izy dia sao teneny Petera mandeha mandrosoany amin'ny lalina dia alatsao ny aratinao dia mahazo azo andramo be dia be ianao. Nangididy ny lohan'i Petera sy ny volom-bava ny lavabe. Tsy hain'ilay rangahy marina fa zany hatry ny alina ny teto e. Nomboka tamin'ny alina ny teto. Fa misy vanim-potoana aloha zay efa tsy mahazo tsondrotra vao marina. Fa ity ny tena enjana tsy nahazo na dia anankiray ary. Noho izany le rangahy ty ato mbola miteny any ndana mandroso any amin'ny lalina dia ahoana tonga dia teneniko rangahy io Jesosy eo miala tsiny aminao fa tsika koa moa mbola vao androany mifankahita. Fa izaho ty teneniko aminao nanomboka tamin'ny alina mandra-paraina ny andro ateto. Ino ny vokatra? Tsy nahazo ninninona. Olana ho an'i Petera zany. Eo mba niasa takon'ny olona ihany fa tsy mitondra modina dia anankiray azy. Olana goavana ho an'ity lehilahy ity zany. Ary mety tena nietreritra mihitsy izy hoe inona no lazaiko amin'ny olona any, inona no teneniko amin'ny olona any. Ny olana be tao anatin'ny rangahy io zany. Fa zao ny teneniny. Eny are noho ny teninao izy dia ho alatsako ny aratiko. Ahoana hoany? Noho ny teninao dia alatsako ny aratiko. Nitsofoka tao anaty rano izy. Nanomboka natsipony ny aratony. Fa zavatra mampahery ohatry ny niandry ny araton'ny Petera ilatsaka fotsiny ny trondro. Fa ny trondro efa niandry amin'ny Petera teo. So koa ny teneniko aminao androany, ny vahaolanao io efa miandry anao androany. Ny vahaolanao efa ho raisinao androany. Fa miandry anao fotsiny Andriamanitra hoe sa ve enao, vonona ve enao, akato ny teny izay lazain'Andriamanitra. Fa raha resy lahatra akato izay tenenin'Andriamanitra ianao, tsy Petera irery nahazo vahaolana, fa enao izay manao menina mafy. Mahazo vahaolana lehibe enao androany. Mandray vahaolana lehibe enao androany. Izay olana tsy vahatra izay raka vazany amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Amen na ve? Lasy Petera vao nalatsaka le arato niaraka tamin'izay tonga dia feno trondro. Ary tsy hoe feno trondro rery dia nataony tao anaty lakana, fa feno hatramin'ny lakany Petera mihitsy. Avy eo mbola niantso namana fa ohatra zareo mba hampio aloha dia hampindraminy lakana fa tena feno ny aratoko ato. Satria nahoana rehefa vonona hetsika ka hakatony tenin'Andriamanitra ianao, misy vokatra lehibe ao ambadika izany. Amen na! Mitondra vahaolana lehibe tsy takatry ny saina maha-olombelona ny fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra. Faraparany. Fahatelo. Inona ihany koa ny vokatsoa azo avy amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra ihany koa rehefa ankatoavantsika, rehefa ekentsika tsy ampisalasalama dia izao afaka mandrava ireo karazana sakana rehetrarehetra izay miseho eo amin'ny fiainantsika. Na sakana ara-panahy io, na sakana ara-bola io, na sakana ara-piainana io,
na sakanara-pitiavana io, na sakanara-panambadiana io, na sakanara-pianarana io, na sakanara-kasa io, na inona viana fa sakana ny fiainanao e. Rehefa vonina hetsika anao ka katoza lazain'Andriamanitra, horava daholo ny sakana amin'ny anaran'i Jesosy. Menina mafy zany. Averiko tsara. Misy fahefana lehibe na hoe misy hery tsy takatry ny saina afaka manapotika sy mandrava ireo karazana sakana rehetrarehetra eo amin'ny fiainantsika ao anatin'ilay tenin'Andriamanitra izay akatoavintsika. Any amin'ny Exodus 4:12 eo amin'ny 5:12 ka hatramin'ny 5:12 dia misy tenin'Andriamanitra ao izay milaza fa nisy vanim-potoana ny Israely efa niala tao amin'ny tany Egypta dia nanomboka tonga teo amorony ranomasina mena. Izany hoe ity ranomasina mena izay eo alohany ity zany dia karazana sakana mihitsy tamin'izany vanim-potoana. Ary amin'ny 5:12 izy dia voalaza soratra masina satria nanomboka nitaraina tamin'Andriamanitra i Mosesy. Ny vahoaka rehetrarehetra koa nitaraina tamin'Andriamanitra ahoana ity ranomasina mena eo alohanay. Nampanantena anao Andriamanitra fa tokony ho any amin'ny tany Kanana izahay. Nampanantena anao fa zay tokony roso makany amin'ny tany Kanana. Ny olana nefa dia zao voasakana eo aloha tsy afaka hiampita ranomasina mena. Fa zao ny tenenin'Andriamanitra any amin'ny 5:12 dia zao voalaza ny soratra masina ao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary aingaony teanao dia ainjiro ambony ranomasina ny tananao ka sarao ny rano dia andeha maky amin'ny voan'ny ranomasina mandeha tany maina ny zanak'Israely. I Mosesy efa tsy nahita hevitra intsony hampitana ranomasina mena. Le vahoaka n'Andriamanitra be dia be tsy nahita hevitra intsony fa very hevitra hoe tsy afaka hiampita ny ranomasina mena. Nanomboka nanome teny Andriamanitra. Nanomboka nanome teny Andriamanitra. Dika zay raha tiantsika horava le sakana, raha tiantsika hiala eo alohantsika le sakana dia akatoa fotsiny Andriamanitra. Na dia tsy araka ny sainao ary zany hoe Andriamanitra ô, ranomasina ingeny resaka eto fa ianao miteny ingeny teny tsy hoe anjono fa resaka ranomasina manakana aneo, tsy ihany koa hoe rano ao anaty koveta fa ranomasina ingeny eo aloha e. Kanefa ny Andriamanitra ingeny teny raha olona be adevitra zany dia hoe sao dia mba manofy ary ianao ty. Ahoana moa zany ny teny ingeny tenao dia sarao le rano dia isaraka roa io dia andeha tany maina ny Israely. Fa misaotra n'Andriamanitra lehibe fa Mosesy dia resy lahatra hetsika nakatoa izay nilazain'Andriamanitra izy. Tsy nisalasala Mosesy, tsy niady hevitra Mosesy fa nakatoaviny izay nilazain'Andriamanitra dia isaraka roa ny ranomasina mena tafita somatsara ny zanak'Israely afaka teo alohan'ny sakana izy ireo. Noho izany ankoa ry havana tonga eto amin'ity toerana ity, na iza isika izay matsapa hoe tena misakana amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao, ohatra matsapa hoe misakana foana amin'ny zavatra izay atao anao, ohatra tsy matateraka zavatra izay atao hatramin'ny farany ianao, fa izay ataonao rehetra dia atenatenany dia rava, atenatenany dia mijanona. Ary indraindray ary ohatra hoe vao manomboka manao zavatra anankiray ianao dia efa tsy tanteraka le izy. Ary na ianao ary ohatra ny efa tena gaga hoe fa maninona amin'ny fiainako ny ohatr'izany foana, androany hitsodrano anao horava izay sakana eo alohanao, horava izay sakana eo alohanao, ho tafavoaka amin'izay ianao, ho tafita amin'izay ianao, hisokatra ny lalanao re manao amenina mafy rewe. Halleluja, amenina fe. No izany ry havana ho famaranako ny tenin'Andriamanitra dia ity, satria ho iaho hoe misy fahefanasiely lehibe io tenin'Andriamanitra io. Noho izany tokony tena akatoa tsy ampisalasalana izay teny omen'Andriamanitra isika na dia tsy mifanaraka amin'ny eritreritrika sy ny saintsika azy. Ka mila manapa-kevitra akatoa izay rehetrarehetra omen'Andriamanitra isika dia hisy vokatra lehibe ao ambadika izany. Ka faranako dia ity, eo anatrehan'izany ry havana dia izao, mitaky finoana hatrany sy fakatoavana avy aty amintsika Andriamanitra dia misy vokatra lehibe izao fivavahana ataontsika izao. Mila manana finoana ianao eo amin'ny lohan'ilay teny omen'Andriamanitra. Mila manana finoana tsy ampisalasalana ianao eo amin'ny lohan'ilay teny izay azonao avy amin'Andriamanitra dia ampiarao amin'ny fakatoavana izany dia hisy vokatra lehibe amin'ny fiainanao. Ity mantsy ny ambaran'ny soratra masina.
rehefa tsy misy finoana mantsy ao anatin'ny olona anankiray dia tsy afaka miasa eo amin'ny fiainan'ny olona Andriamanitra tsy hitondra na inona inona ho azy ny tenin'Andriamanitra izay nomen'Andriamanitra azy. Rehefa tsy misy finoana hoy aho ao anatin'ny olona anankiray dia tsy afaka manoninina aminazy Andriamanitra ary tsy hitondra na inona inona ho an'ilay olona ihany koa ny tenin'Andriamanitra izay azony. Faharoa, rehefa makatoa ihany koa isika dia akatoavy 100 isan-jato Andriamanitra fa aza misalasala ianao. Averiko tsara. Akatoavy 100 isan-jato Andriamanitra sy ny teniny fa aza misalasala ianao. Ity mantsy no izy. Mifankatoavana 90 isan-jato dia mitovy amin'ny tsy fankatoavana 100 isan-jato ihany. Averiko tsara. Ny fankatoavana 90 isan-jato dia mitovy amin'ny tsy fankatoavana 100 isan-jato ihany. Satria io tsy fankatoavana io na hoe napahana tsy fankatoavana dia mitovy amin'ny fikominana rébellion eo anatrehan'Andriamanitra. Averiko. Io tsy fankatoavana 10 isan-jato io dia mitovy amin'ny fikomina na hoe rébellion zany eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy mahafaly an'Andriamanitra fa tena mampalahelo an'Andriamanitra raha misy mpino kristianina nomen'Andriamanitra teny na andray teny avy amin'Andriamanitra kanefa ny apahapahany amin'ny tenin'Andriamanitra izay metimety tamina hoaniny nakatoavinao tsy mety amin'Andriamanitra zany, tsy miady amin'Andriamanitra zany ry havana. Fa rehefa nandre teny ianao dia aoko resy lahatra katoa 100 isan-jato ataovy amainina mafy zany. Malahelo Andriamanitra hoy aho raha misy mpino kristianina nomen'Andriamanitra teny nefa tsy vonina katoa izay lazainy. Ohatra any amin'ny Samuela voalohany 5:12 andininy 2 ka hatramin'ny 3:20 rehefa ny an-trano vakinareo. Petsaka izay ny an-trano izay. Samuela voalohany 5:12 azafady manomboka 2 ka hatramin'ny 3:20. Ndray andro dia naniraka ny Saoly mpanjaka Andriamanitra. Mandehana ozy ary ingano avokoa izay rehetrarehetra mety fananany amalakita na hoe zava-mananaina hatramin'ny zaza madinika hatramin'ny zaza mena vava dia aza asiana miangana fa aringano avokoa. Lasa tokoa Saoly namorony miaramilany dia lasa tonga tany amin'ny tany ny amalakita. Fa zavatra nitranga tokoa dia izao nofinony naringany avokoa dia izay hitany. Fa rehefa nifanena tamin'ny agaga mpanjaka izy aloha dia efa tsy naringany ilay lehilahy. Tonga tany amin'ny trano misy an'ireo biby mifandray izy dia tsy fony naringana satria tsaratsara sady matavitavy tsaratsara volo ireny. Netiny zareo nodina izy. Rehefa netiny nodina izy dia voalaza ny soratra masina ny amin'ny 1:20 fa naniraka ny Samuel Andriamanitra dia niteny tamin'ny Samuel mandehana makany amin'ny Saoly dia teneno amin'ny nanenon'Andriamanitra noho ny nanendreny anao ho mpanjaka hitondra ny Israely. Zany hoe tsy mety amin'Andriamanitra ary tena mampalahelo an'Andriamanitra mihitsy raha misy milaza fa kristianina zanak'Andriamanitra izy kanefa tsy mankatoa ilay tenin'Andriamanitra. Nanenon'Andriamanitra nomboka nanontany Saoly fa inona zany nataonao zany? Ngainao tsy nandeha tany amin'ny amalekita indray? Ngainao tsy namonana zareo? Tany mihitsy aho nataoko nahita izay mifanena tamiko naringako daholo. Dia ozy ny teny Samuel ary inona zany ondry zany? Ilay ondry koa amin'io vao nahinao amin'ny fiainan'i Samuel dia nibarareko. Fa inona zany Saoly? Angalasa manana ondry indray ny namana. Ondry tany fa ilay olona koa nge tonga dia nalainy ilay izy dia atao fanatitra ho an'i Jehovah-Andriamanitra hono. Ary ohatra misy olona vao mbola tsy fahitako mihitsy koa aminao io io ilay mpanjaka ny amalekita tany agaga ny anarany. Samuel anganteny hoe faly mahafantatra tetry Samuel. Na dia nanao présentation ara izy ny agaga. Dia hiteny koa izy ny Samuel mpaminaninay tsy nirarainy Samuel. Nanao adaladala ianao ozy nataony Samuel. Ary ozy ny tenin'Andriamanitra ny 7:20 ity ny tena mampatahotra. Ny olona nomen'Andriamanitra teny nefa tsy mankatoa ilay teny izay lazain'Andriamanitra sy nomen'Andriamanitra anazy dia noharin'Andriamanitra tahaka ny olona meloka sady noharina tahaka ny mpanompo sampy. Tongava saina amin'izay. Mety tsy mpijangajanga tsony ianao mety tsy mpangalatra tsony ianao mety tsy mpisotro toka tsony ianao mety tsy mpiteny ratsy tsony ianao kanefa mety tsy makany amin'ny doany
tsy makany ampitaiza olona intsony ianao feveranao ary ianao tena ozy ianao za pasterana zao ny tonga ny tompo dia tanteraka fa raha misy tsy fankatoavana ao aminao dia jerevy ny andininy 3:20 ozy ny soratra masina ny olona tsy mankatòa sy miodina dia tahaka ny olona meloka sady mpanompo sampy ny klasian'Andriamanitra tahaka ny mpanompo sampy sady olona meloka ny olona izay tsy mankatòa ny tenin'Andriamanitra miodina ozy na hoe tsy mankatòa dia toy ny eloka ny fankatoavana ary ny ditra ozy dia toy ny maninona toy ny manompo sampy sy ny terafima hainao zany tsy mety amin'Andriamanitra zany noarin'Andriamanitra tahaka ny olona manompo sampy sy olomeloka ny olona tsy mankatòa ny teniny ka hoy aminao androany na inona tena nomen'Andriamanitra ary efa azonao tamin'Andriamanitra akatoavy zato isan-jato ozy nataony Saoly efa nakatòa ihany aho ozy ihany dikan'izay tsy nakatoaviny zato isan-jato ilay izy nisy apahany be deaibe nakatoavina fa kely ny tsy nakatoavina kanefa tsy niady tamin'Andriamanitra zany fa nen'Andriamanitra dia izao akatoavy zato isan-jato izay tenenina satria misy hery misy fahefana misy fahariana ary eo anatin'ny tenin'Andriamanitra no isin'ny fiainana tompony hitanao ataontsika hivavaka isaotra ny tompo dia anomboka hibebaka isika ny amin'ny tsy fankatoavana ifona amin'Andriamanitra itsika dia anomboka hitentsika manomboka androany Andriamanitra akatòa ny teninao satria izany manasitrana akatòa ny teninao satria izany mamaholana akatòa ny teninao satria izany mandrava ny sakany ao amin'ny fiainako andaontsika hivavaka tompoka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny amin'ny teninao makasitraka ny amin'ny famindram-ponao dia iraina mandrakizay ny anaranao samy mivavaka aza samy mivavaka manaova fifonana lehibe amin'izao fotoana izao ary mibebaho eny atren'Andriamanitra mifina amin'Andriamanitra ianao tena mifina amin'Andriamanitra ianao mibebaho eny atren'Andriamanitra efa hifarana isika efa kaiky sisan'ny fotoanantsika fandaontsika tena hivavaka amin'ny fotsika manontolo apetrao amin'ny fonao ny tananao ary dia manaova fifonana ny amin'ny tsy fankatoavana mety hapahany tamin'ny tenin'Andriamanitra be dia be nakatoavinao fa mety hapahany kely kosa mety tsy nakatoavinao andaontsika hifona androany dia hibebaka eny atren'Andriamanitra raiso ny fanamasina hanampy anao ary raiso ny fanamasina raiso ny fanamasina hanampy anao ilay fanany fankatoavana hitarika anao amin'ny famarinana rehetra hampianatra anao ny tenin'Andriamanitra rehetra raiso ny fanamasina hanampako anatin'ny fonao hanampako anatin'ny fanahinao raiso zany tenin'Andriamanitra izany andao roantsika ilay fanany tsy fankatoavana azy andao samy anohatra andao samy androaka roay fanany tsy fankatoavana toero ny fanany tsy fankatoavana roay amin'ny anaran'i Jesosy zany roay amin'ny anaran'i Jesosy zany toero amin'ny anaran'i Jesosy ilay fanany tsy fankatoavana fanany fanoherana rehetra fanany fanoherana rehetra toero amin'ny anaran'i Jesosy roay amin'ny anaran'i Jesosy fanamanohatra fanany tsy fankatoavana miala amin'ny anaran'i Jesosy zany didina amin'ny anaran'i Jesosy zany miala amin'ny anaran'i Jesosy dale rese dogte didina amin'ny anaran'i Jesosy Jesosy eo manafaka ny olona ianao manampy anay ianao fanay masana tario izay mba olona tena mpakatoan'Andriamanitra sy ny teniny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo angina isika rehetra ary asa vela hiala eo amin'ny fonao ihany ny tananao avelao hiasa ny fanay masina amin'izao fotoana marary ve ianao tonga eto manana olana ve ianao mahatsapa ohatry ny aina amina sakana foana ianao amin'izay atao rehetra ve raiso ny fanamasina rehefa tapa-kevitra hakatòa ny tenin'Andriamanitra ianao dia raisinao fanasitranana anomboka ho raisinao ny fanasitranana raisinao ny vahaolana ho afaka ireo sakana ny fiainanao raiso ary ny fanafana amin'izao fotoana izao zay marary toa dia raiso ny fanasitranana zay ao anaty olana toa dia raiso ny vahaolana manana finoana ary zay mahatsapa misy sakana iongotra io sakana eo alohanao io androany ravy io sakana eo alohanao io androany zay
maro no afaka amin'ny anaran Jesosy, amin'ny anaran Jesosy. Sokafako ny lalana rehetra, sokafako ny varavarana rehetra, ny fanamanakana rehetra, miala amin'ny anaran Jesosy any, didinina amin'ny anaran Jesosy. Na inona endrika sakana, miala amin'ny anaran Jesosy ka tsy tompo izany. Didinina amin'ny anaran Jesosy, miala, didinina ny aretina, miala ny olana amin'ny karazany, miala ny olana an-tokantranony, miala ny olana amin'ny fiainany, miala ny olana ara-bola, amin'ny anaran Jesosy. Sitranina ny marary rehetra, sitranina ny marary rehetra, ritra ny loharano aretina, ary mivany olana rehetrarehetra. Tsofina rano zay kristianina rehetra matsapa misy sakana amin'ny fiainana, isokatra ny lalany, rava sakana rehetra, ary ho tahin'Andriamanitra fiangonana izao. Misaotra anao Andriamanitra, mankasitraka anao ahako, mankasitraka anao ahako. Ny voninahitra dia ho anao rery ihany, ny fankasitrahana dia ho atolotra ianao ry mifanajana. Misandrahatra ary Andriamanitra ho avy indrindra, ianao ilay mahefa zavatra rehetra, amin'ny anara tsara-bidin'i Jesosy. Alleluia, amen. Ndo hitehaka ho antompo isika rehetra. Andaontsika zany hitsangana amin'izao fotoana izao hivavaka marana amin'ny fotoana. Andriamanitra, misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy tompo izahay, ny amin'ny fotoana rehetra izay tanteraka afaka nanompo anao izahay tao anatin'izay ora fitra izahay. Misaotra ny amin'izay rehetra efa nataonao ary mbola ho ataonao. Misaotra ny amin'ilay herinao mahagaga izay miasa sy mihetsika ary manapaka eo amin'ny fiainanay. Ny voninahitra, ny dera, ny fankasitrahana, ny saotra dia atolotra aminao Andriamanitra ray, Jesosy zanaka ary ny fanahy masina. Ny fiadanana sy ny fahasoavan'Andriamanitra ane dia ho aminay rehetra izay nanaraka izao fotoam-bavaka izao. Tahina ane izay isam-batan'olona, tahina ane ny tokantrano tsiraray avy, ho ambin'Andriamanitra ane ny fiainanay, ary herinandro avy io dia herinandro mpagagana, herinandro mpasoavana, herinandro mpitahiana, herinandro mpandresena ho anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Alleluia, amen. Samy ho tain'Andriamanitra, mahery izy indrindra tompoko.